manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tomposaina sy atolotra ny pasteur Randriamalala Sertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Semarivony. Manasa antsika rehetra tompoka. Ampifaliana lehibe no iarabanantsika manakavy amin'ity fotoana mahafinaritra ity manangana fiainana. Ary raha izao moa tsika voaniona tamin'ity fandarana hoe manangana fiainana ity tamin'ity taona 2020 ity dia miarabanao manokana ny tenanay nahatratra n'ity taona vaovao 2020 roapolo sy roa arivo ity mirary fahasoavana fitahin'Andriamanitra, fitombona ositra ary mirary ny fitahina izay mbola tsy niraisinao hatramin'izay mba ho tonga sy ho raisinao tsy miandry ela be amin'ny faran'ny taona akory fa anatin'izao voalohambolan'ny taona voalohambolana izao dia ho raisinao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Miarabana ihany koa pasteur Tovinarivo Semarivony nahatratra ny taona 2020. Manona ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra tompoko ato anatin'ity tokantrano ity manerana ny Madagasikara na antsika mandeha mahita sy mijery amin'ny fahitalavitra ary na amin'ny YouTube na ny Facebook ho antsika rehetra ty ampitan-dranomasina toy ny eto Dubai, eto Canada, indrindrandrindra moa ny prefanantenana eto Frantsa, eto Paris eto zany miaraka amin'ireo pasteur ny mpiara-miasa rehetra ato dia tononao antsika ny fahasoavan'Andriamanitra tsy adinona ity amin'ny tany arabo maro isan-karazany ity izay matsapa hoe somary mafapana ny toedrara maneran-tany ity amin'ny tany arabo aty eto Koweït amin'izao fotoana izao dia be lehibe ny malagasy kanefa dia ny tafika amerikana dia maro ny lasan'ny Koweït any pasteur satria Koweït sy Iran moa zany dia firenena mpifanolobody-rindrina dia nandefa miaramila maro any zareo amerikana amin'ity resaka zavatra mandindindindona maneran-tany ity hoentsika mbavaka mba zay tena programan'Andriamanitra tokoa no tanteraka reny rehetrarehetra zany no voamaika manosika antsika tena hitady an'Andriamanitra ka na dia tia lavitra ty azy ianao ho antsika ranabavy sy rahalahy malala eto Liban, nareo aty Liban tia indrindra moa zany tsika eto Chine ihany koa ty amin'ny firenena boudiste ty dia manana anjara amin'ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao moa tanteraka amin'ny tena soratra masina hoe hotoriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany tsy voatery ho tetezin'ny pasteur isa-tokantrano akory ny olona rehetra vao ho vita ny fitoriana ny filazantsara fa amin'ny alalany tony fampitana feo sy fampitana sary tony dia fampirofo anankiray fa maheno ny olona pasteur zoan'ny olona ny manapa-kevitra ary zoan'ny olona ihany koa ny sady tsy miaigny tsy manapa-kevitra kanefa ozy izy ny Deutéronome toko faraika amby telopolo manao hoe napetraka eo aminareo zany eo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana fitahina sy ny ozona kanefa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianareo izany. Inary ivavakantsika pasteur metraka an'ity fotoana ity eo am-pelantanan'ny tompo ty vavaka ataontsika voalohany ty moa zany to pasteur dia tompony hoe vavaka andraisan'reto olonreto fahasoavana manokana amin'izao fotoana izao na ohatra zany ianao marary dia ivavaka izay andraisanao fahasalamana zao tsy hoe miala fotsiny le aretina, miala le aretina dia mandray fahasalamana ianao miala le fahasahiranana dia mandray vahaolana avy amin'Andriamanitra ianao. Ndao ivavaka tsika raha io faly izay mbola nomenao tombonandro tombo-potoana hiaraka aminao indray amin'ity taona 2020 ity arakaraky ny androson'ny taona tompo mihamanakaiky hatrany le fotoana hivinao eny amin'ny rahalanitra zao volazany teninao manao hoe fahotoroina amin'izao tontolo izao ny filazantsara amin'ity famonjeny ity
dia vao tonga ny farany amin'ny alala zao fitoriana izao dia tsy eto Antananarivo ihany na ty ambanivohitra aty ihany no mandrena ty amin'ny faritany aty ihany faritra maro samihafa manerana Madagasikara faritra ty ampitan-dranomasina Eoropa, Amerika, Azia, Moyen-Orient dia afaka mandray an'izao fandaran'izao aty Afrika aty tompo zany dia manapirofo fa hoe tena miaraka aminay ianao ary miamanakaiky ny fihevian'i Jesosy eny amin'ireo lanitra mangataka izay amin'izao fotoan'izao vahaolana fandresena fanambinana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny marary dia mandray fanasitranana amin'izao fotoan'izao reo olona izay ao anatin'ny aretina miverimberina mety aretina ndoha miverimberina amin'ny anaran'i Jesosy tsy miverina tsony zany aretina ndoha zany miala aminao zany aretina ndoha zany ary tsy miverina tsony amin'ny anaran'i Jesosy io zavatra aretina tsy fantatry ny dokotera aty Eropa aty anao mandeha anty fandaran'ity amin'izao fotoan'izao aty France aty misy aretina tsy fantatry ny dokotera mety mahazo anao amin'izao fotoan'izao hoe ahoana ihany ary izy ity dia ezahana foana izy io kalmana hoe tsy tombony izy io amin'ny anaran'i Jesosy miala zany aretina zany ny aretina tsy fatam-piaviana ny aretina tsy ahita-panafana amin'ny anaran'i Jesosy miala aminao zany aretina zany miala anatin'ny lohanao ao zany anatin'ny atodohanao ao ary za dia manambara hoe sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy za koa dia mivavaka amin'izao fotoan'izao Jesosy an'ireo olona mila vahaolana maika dia maika mihitsy mety misy rarany amin'ny tribonaly mety misy avany operena amin'izao fotoan'izao ao amin'ny bloc eo ary amin'ny hôpitaly any amin'ny anaran'i Jesosy mety misy olona hiakatra tribonaly amin'ny anaran'i Jesosy vahaolana avy amin'Andriamanitra Andriamanitra miditra tsehatra amin'izao fotoan'izao ny rano Jesosy ny herin'ny fanahy masina afaka ianao sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy raha eo dia mangataka izay ity ten'Andriamanitra izay renesinay amin'izao fotoan'izao ty mangataka ny fanahy masina hitaridalana ampianatra ombanay misaotra betsaka tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen lasitsika pasteur Samuel faharoa toko fa efatra zao tsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany ny namonoana anisy boseta sy ny namalian'i Davida ireo namono azy kosa ary noho ny reny zanakalahin'ny Saoly fa maty tany Hebrona Abnera dia ny ravitanana izy ary raiky tahotra ny Israely rehetra ary nisy ireo lahy lehibe ny mpitohany zanakalahin'ny Saoly Bana no anaran'ny anankiray ary Rekaba no anaran'ny iray samy zanaky Rimona Berotita tamin'ny taranaky Benjamina fa Berota koa natao isan'ny any Benjamina ary ny Berotita nandositra nakany Gitaima dia ny vahiny tany mandrakandroany ary Jonatana zanaky Saoly nana zanakalahy malemy tongotra 5 taona izy fony tonga avy tany Jezreela ny filazanany amin'ny Saoly sy Jonatana ary nety ny mpitaiza azy nandositra izy ary nety nandositra tamin'ny fahantarana izy dia ny anjera ka tonga malemy tongotra Mefiboseta no anarany ary Rekaba sy Bana zanaky Rimona Berotita nandeha ka rehefa nafana ny andro dia tonga ohatran'nisy Boseta tamin'ilay izy nandrinandro tamin'ny atoandro iny ary niditra tao anaty trano Rekaba sy Bana rahalahiny hakavary ka namely azy tamin'ny kibony dia lasa nandositra ary raha niditra tao an-trano izy ireo lahy ary izy Boseta nandro teo amin'ny fandriny teo amin'ny trano fandriny dia namely azy izy ireo lahy ka nahafaty azy dia notapahany lohany ka nentiny ary nandeha nandritry ny alina namaky ny tany ay izy ary nitondra lohan'izy Boseta tany amin'ny Davida tao Hebrona izy ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe indry lohan'izy Boseta zanaky Saoly fa avalinao izay mitady ny ainao fa Jehovah efa namaly an'i Saoly sy ny taranany androany noho ny amin'ny mpanjaka tompo ary Davida tamin'ny Rekaba sy Bana rahalany zanaky Rimona Berotita raha velona koa Jehovah izay namonjy tamin'ny fahoriana rehetra ilaina nambara tamiko hoe indro maty Saoly ka nanao ny tena no mpitondra teny mafaly dia no azonika no vonoko tao Ziklag hanomezako azy valin'ny teny mafaly nentina koa maika raha misy olon-dratsy sy mamono lehilahy marina ao an-tranony eo am-pandriny koa tsy adinika ao an-tananareo fa ny rany ary tsy fongorako tsoa amin'ny tany tsony va ianareo ary Davida nandidiny zatoviny dia namono azy ireo ka notapahany tanany sy ny tongony dia nahantony teo anilan'ny Kamory tao Brona fa ny lohany misy Boseta kosa dia nentina ka nalevina tao am-pasan'ny Abnera tao Hebrona pasteur ya Samuel faharoa toko faefatra izy iny mahakasika ny namonoana ny Esboseta sy namalian'i Davida ireo izay namono azy izany raha tonga zany pasteur iverenantsika kely ny tantara
dia misy vokadratsiny foana ny fahotana izay nataon'ireo razambe tany aloha tany na reo ray aman-dreny be izay natatsika masoandrona ny ray aman-dreny izay nitaizantsika raha ohatra hoe ny aina tao anatina fanompontsampo ny fomba nanabeazana ny fianakaviana anankiray zany hoe tsy dia mba nandeha loatra tany amin'ny dokoterana mba nentina hoe tany am-piangonana ny vavahana fa dia ny aina tamina fanafody avy any amin'ireny mpanao sikidy ireny foana dia na tiana na tsy tiana dia misy vokadratsiny ho an'ny taranaka ty aoriana izay resaka fanompontsampo izay paster Alvarez satria ny fifandraisanao amina mpitaiza olona anankiray na ny mpisikidi na ny mpanandro na ombiasa ozytsika dia misy fifamatorana amin'ny satana izay zavatra izay ka izay fifamatorana amin'ny satana izay tsy misy olona hafa bela mihitsy rehefa nifamatotra tamin'ny satana. Misy olona mantsy nandray pasteur ohatra hoe tia hanambady hoe olona anankiray izay tiana izy dia mampiasa fanafody ratsy io tsy ataontsika hoe fanafody gasy satria misy fanafody gasy tsara fanafody ratsy ozytsika. Misy olona ihany koa mety tsy fantatra hoe nisy zavatra neveriny ho atao dia nakany fanafody ratsy tany amin'ireny mpanandro na reny mpisikidi ireny nanangataka zanaka dia tena nahazo taranaka tokoa na nanangana trano indrindrandrindra moa fa be dehibe ny olona lasa miliardera tampoka rehefa nanao fanekena tamin'ny kalanoro dia naka fanafody ratsy tamin'ireny kalanoro ireny dia taty aoriana ny taranaka faramandimby no mijinja ny vokadratsyn'ireny fanompona sampo fanompona kalanoro ireny ary zany mahatonga le hoe misy olona ty aoriana rehefa mitory tena ohatran'izao pasteur Atosy pasteur Alvarez eto amin'ity onjam-peo ty na eto amin'ity fahitalavitra ty dia manomboka resy lahatra izy ary rehefa resy lahatra izy dia nanapa-kevitra hivavaka ary mety natao batisa mihitsy aza pasteur kinantso nefany le fiainany amin'ny ankapobeny miasimba miarava miapotika dia mitazana manao hoe atramin'ny vavahanareo dia potika nareo ny marina tsy ny fivavahana mihitsy no mamotika ny fivavahana raha dia ho Jesosy manao hoe zany fananganany matsy fiainana dikan'izany tsy mamotika ny fivavahana fa ny marina dia zao misy karazana ozona pasteur misy karazana lay fanekena izay natao tamina kalanoro tamina fanompontsampy dia izay no mahatonga le hoe potehany devolo daholo ny fananany alainy angalary ny fananany izay nomeny maimaim-poana tsy hoe nomeny maimaim-poana fa takalon'ilay sorona izay nataonao dia rehefa niala taminy ianao dia tsy moramora tena tsy moramora satria ny devolo zany tsy manome zavatra maimaim-poana fa tsy maintsy misy soronao ary matetika dia sorona amin'ny alalan'ny aina ny zavatra ataony ka Andriamanitra tsy afaka manao fanorenana mihitsy eo ambony ny zavatra zay nambolen'ny devoly tsy afaka manangana fototra Andriamanitra eo amboniny zay zavatra nambolen'ny satana ary toy izany koa tsika pasteur itsika pino zany rehefa le hoe nisy arena azo tamin'ny tsy marina tao nisy zavatra azo tamin'ny fanambakana tao nisy fananana azo tamina fanompontsampo tao dia tonga mpanompon'Andriamanitra tsika dia tsy maintsy diovon'Andriamanitra aloha rehefa tsy manadio tsika dia Andriamanitra manadio atsikelikely dia ohatrany hoe lasa mitotongana amitsikelikely fiainan'le olona mandra-panadio an'le izy ary zay foana le ambarantsika hoe raha tianao ny hoe ho akasitran'Andriamanitra ny fiainanao dia misy fanonerana fanatim-panoerana zay dika le fanatim-panoerana amin'ny testamenta taloha sy fanatim-panoerana taty amin'ny testamenta vaovao tamin'ny androny Zakaiosy pasteur Alvarez mariky ny fibebahana hita maso izay zavatra izay nga io moa mahatonga amin'ny resaka zany pasteur mijerytsika eto lay tantarany Saoly ty sy misy an'izany hoe Esy Boseta dia misy koa le Mefiboseta raha ny marina ny vokadratsiny nazo an'ireto zaza reto na reto taranaky Saoly reto dia ity mantsy zao ty Esy Boseta ty zavikelin'ny Saoly izy io dia nampalahelo tamin'izy io zany pasteur
le fahotana avy any amin'ny ray aman-dreny no natonga an'izy io tapaka ny lohany, mbola ozona ihany zany io. Jereo tsara fa ty sao tapaka ny lohany, iabonera koa ary tsy de hoe zanany fa tapaka koa ny lohany, le commande miaramilany. De jereo tsara ty Mefiboseta ity, nalemiko le Mefiboseta, le isy boseta moa zany maty, mialatsiny amin'isy ohatry ny anarana mampamebe fa raha miteraka zazalahy ianao azo ataony zany Mefiboseta sy Esiboseta zany. Ny anankiray maty tapaka ny lohany, ny anankiray nalemy. Ina moa natonga an'io? Io le hitan'ny pastera, misy karazan'olona tratrana fahafatesana tsy ara-boajanahary ohatran'io, ohatra hoe maty ny accident, maty ny vonoan'ny olona voatifitra, maty tonga de hoe tsirara fotsiny eny ananiny eny. Zany hoe tsy fahafatesana normal fa fahafatesana tamin'ny alalan'ny fantatsahana. Maty ny accident ohatra ny fianakaviana akaiky de nisy maty nisy tena mizatra ohatran'izany. Zany hoe misy fianakaviana tsy afabela amin'ny alalan'ny loza mihitsy zany, tsy afabela amin'ny alalan'ny accident, mienjeran'ny trano, mienjera avy eny amin'ny rihana ambony de maty, ny nazeran'ny tomobile tany akaiky ny be forona tany, na tary akaiky ny Mahatsinjo, ozona zany. Zany hoe ozona pastoral baresy. Ozona zany ozona accident zany mitovy mihitsy amin'ity nahazo any isy boseta ity. Reny zany le resaka ozona ka avezany ny viny io, avy any amin'ny Saoly ny viny io. Raha tadiditsika tsara ny tantaran'ny Saoly, de i Saoly de mba olona mba osotra ihany, mba olona nofidian'Andriamanitra, fa mandra-pahafatany tsy mibebaka mihitsy. Ny voadony Andriamanitra izy, inona no nahavoadona azy Andriamanitra? Ao amin'ny Samuel voalohany toko 7 nanao tsinotsinona Samuel mpaminany, nanamaivana ny osotra tao anatin'ny Samuel, nefa Samuel zao nanositra azy de nataony tsinotsinona indray. De vita ihany iny de natao amin'ny Samuel voalohany toko 10 ny rahan'Andriamanitra izy mba hamona an'ilay Amalekita sy ny mpanjakany, tsy ny vonoany iray. Zany hoe nanao maromaro tiraisana foana zany tirangaty tamin'ireo karazana herin'ny maizina rehetrarehetra, ka nahatonga an'Andriamanitra namono azy. Ary ny zava-doza de ity, nefa rany Saoly niverina anakany amin'ny mpanompo sampy, de netsaika taty amin'ny taran'ny faramandimby iozony fanompoty sampy zay nataony Saoly io tamin'izany fotoana zany Pasteur Alvarez. Marina de marina zany Pasteur ary zava-doza le ozony fanompoty sampy, satria misy karazan'olona ne Pasteur mety hoe ny ray aman-dreny ihany ny fantany, mety hoe ny ray aman-dreny ihany ny fantany hoe nanompo sampy ohatra na ny dadabe any, fa ny talohan'izay zany tsy fantany nefa ny talohan'izay ray aman-dreny teo aloha zay tsika tsy mametsina an'ireo ray aman-dreny mba to milaza an'izay, fa izay moa le voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra ny olona zay voavelany elona sy voasarina tana ny elony ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Zany hoe misy fitaka ara-panahy zany zay mety nahazo ireo ray aman-dreny tany aloha tany de netreretina fa ny fanompo-tsampy ny fomba fanompona razana no hoe tondra fitahina, kanefa dia mety notononona teo anatin'izany fanompo-tsampy zany ny taranaka hatrany mandimby. Mety ny teny le olona tany aloha tany manao hoe raha mbola taranako kosa aloha, raha mbola taranako ka manao an'izao raha mbola taranako de tsy maintsy manompo ny zay Andriamanitra ny vavahako fa raha vao tsy manompo izy de lasa ozona. Zany hoe misy teny anao mbola tsy teraka zany ianao de efa voateny tany amin'ny altaran'ny sampo ny anaranao sy ny taranakao sy ny hoavinao rehetra, de antika dia misy irika zay ahafahan'ny devoly manapotika mamono mandringana. Tsy normal ne Pasteur, zany hoe misy karazan'olona hoe zavatra tsy de manahoana loatra de karana tribunal, zavatra kely tsy de manahoana vola 50 000 virita ohatrany de miakatra tribunal, resaka tsy de manahoana tany kely 2 metatra ny famalina miakatra tribunal. Misy olona miditra hôpitaly matetika zany, ny olona rehetra ohatra mba hoe mandalondalo aretina zany tsy de maninona fa izy mandalo aretina tonga de miaka miditra hôpitaly zany, ohatra sarotra be voan'ny gripa tonga de milo faty mihitsy. Tena hitanao mihitsy hoe misy karazan'olona zany tena na zavatra kely aza de lasa zavatra goavana be izy. Misy karazan'olona ohatrany hoe miasa ohatrany olona rehetra de mba miaina zany mba hoe na de sarotra fiainana de ohatra mba misy hoanina mba misy tahiry kely. Misy karazan'olona tena miasa tena manam-bolana zany nefa de hitanao fiainana fa tsy mety tavavoaka mihitsy. Reny Pasteur karazan'le ozona araka miteninao teo zay avy any amin'ny ray aman-dreny, mety mbola tsy teraka ianao de efa mipetraka le ozony. Ka ny antony naharantsika ny tenin'Andriamanitra ty hoe afaka ny hiala amin'izany ozony zany ianao,
amin'ny alalan'ny ten'andriamanitra. Satana paster dia mitady taoko amin'ny teny frantsay izy aloha hoe droit légal ahafahana miditra amin'ny fiainanao, zany hoe mitady fomba ara-dalàna tsara mihitsy izy hoe idirana amin'ny fiainanao, ka raha nanompo azy ny ray aman-dreninao dia manana droit légal mihitsy izy hiditra napotika ny fiainanao. Fa amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra kosa nefa no hoanao zay mandren'ity tenin'andriamanitra ity no anoheranao ny satana, ary tsisy afa-tsy ny tenin'andriamanitra ihany no afaka anafaka anao ao anatin'izany ny ozony zany, ny herin'ny fanahy masina, ny tenin'andriamanitra. Zao manko voalazan'ny tenin'andriamanitra paster ny amin'ny Kolosianina toko voalohany 2:12 hoe Andriamanitra namindra atsika efa tafafindra tsika niala tamin'ny fanjakany maizina ho amin'ny fanjakany mazava, dia misy confession de foi ambaranao hoe za dia tsy victime itsony amin'izay pacte nataon'ny razambeko tany aloha tany, za dia tsy victime itsony amin'ny fanompo-tsampy nataon'ny ray aman-dreko tany aloha tany a. Fa voalazan'ny tenin'andriamanitra hoe efa lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao a, tsy za tsony no velona fa Kristy mivelona atao anatiko a, efa maty le izato aloha ary za efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, zany hoe tsy amin'ny fanjakan'ny maizina tsony ny toerana misy ana fa ho mifanjakan'andriamanitra. Noho zany a toheriko ny ozona, tapahana ny ozona, mila karazana vava akoatra zany, sationana zany a, fa mbola be dehibe zavatra mbola mila ataonao, satotionana zany, azo omeny eto aloha zany sationana zany, dia azonao ampiarina zany hoe misy vavaka, misy fanolora-tena, misy fibebahana mila ataonao. Faharoa paster dia zao, misy resaka fahafatesana eto, misy karazana olona zany a mamono olona, le olona zany isy boseta moa zany le vakitsika teo, isy boseta zany no mbara teto hoe matoritory ambony fandrina isy boseta, dia matoritory teo ambony fandrina iny izy a, dia nisy olona rola rikabasibana zay azo lazaina hoe mpiara-miasa kaiky anisy boseta ihany no nijaikojaiko moramora nanda atao an-tranony izy le matoritory ataondra makalasesita iny a, dia namono azo tao a ary dia maty. Raha faran'izay tsotra dia zao, raha teny tsotra fotsiny nambara dia zao hoe tandremo a fa tsy amin'ny alina ihany dia volony miasa, fa ny amin'ny atoandro be io azy dia aza variny ianao. Raha misy fotoana tokony anomponao an'Andriamanitra na dia amin'ny 10 atoandro iny aza paster, au lieu dia atoritory ianao, raha mbola azonao atao tana mamonjy sy fotoam-bavaka. Fa satana tompoko tsitsitsitsy anao zany, ianao mieritreritra ny atory akaina, fa izy tsitsitsitsy anao zany, fa dia amono a sy andringana paster. Amono a dia mandringana, ary tena zay mihitsy paster Alvarez. Avelitra vakina la le andalatsotra masina teo amin'ny andininy Samuel faharoa toko faefatra ny andininy fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy, ary hoy Davida tamin'ny Rekaba sy bana Banaralany zanaky Rimona Berotita, raha velona koa Jehova zay namonjy ahy tamin'ny fahoriana rehetra, ilaina nambara tamiko hoe indro maty Saoly ka nanao ny tena no mpitondra teny mahafaly, dia anao zondriko anovonoky tao Ziklaga hanomezako azy ny valin'ny teny mahafaly nentiny, koa maika raha misy olon-dratsy mamono lehilahy marina ao an-tranony eo am-pandriny, koa tsy adiniko eo an-tananareo va ny rany, ary tsy hofongorako tsy eo amin'ny tany intsony va ianareo. Ary Davida nanodidina zatoviny dia namono azy ireo ka notampahany tanany sy ny tongony, dia nahantona teo anilan'ny kamory teo Hebrona, fa ny lohany nisy boseta kosa dia nentina kanalevina tao pasany Abnera tao Hebrona. Eto moa zany pastera miresaka faty olona, fa tsy dia zay loatra no mibana, fa ilay toepo izay nananan'ity Davida ity. Raha tsy aivina ny tantara dia mitovy le fomba nafatesan'ny Saoly, nafatesan'ny Jonathan, nafatesan'ity Isboseta ity, mitovy zany, resaka ozona zany ny an'ny Saoly. Io moa zany raha ohatra apatsahivina kely foana ny olona, satria misy olona tsy mahazo an'io hoe inona moa le resaka ozona resantsika eto, ohatra hoe sanatrean'izany a nisy olona ohatra hoe niteraka dia
dia didina tantahana foana, dia didina koa ny zanaka, dia didina ny zafikely, dia feno dia natsy foana zany le izy. Na mety koa hoe misy aretina any amin'ny tranon-jaza, any amin'ny nono cancer ohatran'izany, dia saka misy taranaka tratran'izany foana. Reny zany atao hoe ozona pasteur, ary zay no nahazo ny taranaka saoly teto. Fampatsahivan zay. Raha toa ianao ka tratran'ireny zavatra ireny dia aza mangatakandro ndara manatona fiangonana zay akaiky anao indrindra hitanao hoe manao délivrance, manatona pasteur na manatona mopera na tsy haiko hoe filondohany ao anatin'ny fiangonanao reny mpiandro be lehibe reny, dia sa hoe matsapa tena misy ozona dia ambarao am'zareo le zavatra misy ao anatin'le fianakaviana fa mila vavaka délivrance zany pasteur. Aza mialokaloka fotsiny hoe za vita batisa, za fa niantraka tekomena na za efa mpivavaka reny fiangonana anankiray, fa manatona dia araka le tenin'ny pasteur Alvarez teo hoe misy ilay karazana confession 2 fois zay tokony ho arahana, tokony ho ampianarina mariky ny fanekena eo anatrehan'Andriamanitra mba hanafana zay olona zay. Fa ny zavatra tena misongadina eto pasteur dia ilay toe-pony Davida, le toe-pony Davida. Raha toka niatikarina atao hoe na eno an'le fahafatesany Esiboseta izy, amin'ny maha Davida azy tokony hanao alelosia amen izy, hoe aleloia matin'ny fahavalo, amen, tokony ho zany nataony. Nefa tsy zay ny zavatra nitranga teto, fa nalahelo izy. Ary ity lehilahy zay nitondra vaovao mahafaly ty Davida ne tena niteny mihitsy ilay lehilahy ozy nanambara nanao ny tena nitondra teny somafaly zany hoe fantatra Davida mihitsy zany olona manatona azy io, fa ny antony andehanany oranga io eo aminy de hoe hitondra vaovao mahafaly. Ary na nympitazana na itsika mamaky an'io andalatsoratra masina io dia tokony ho vaovao mahafaly mihitsy, fa tsy zany nandraisan'ny Davida azy, fa tsy vaovao mahafaly io tamin'ny Davida. Inona ny tsy mahavaovao mahafaly azy? Voalohany aloha, ny toe-pon'ny olona sy mitoetra ny olona anankiray niova fo dia tsy mitovy amin'ny fomba fijerin'ny olona manana fo vato mihitsy. Ny olona anankiray tena niova fo dia tsy manana eritreritra hamalifaty na hoe hanapotika fiainan'olona anankiray. Ny fiainan'ny olona anankiray miova fo dia manadino ny lasa fa manatratra ny eo ho avy pasteur. Lasa ny zavatra talozany ten'Andriamanitra indreo fa tonga vaovao reo, zay le hoe fiovam-po zay. Ary zay natonga Jesosy nampianatra tamin'ny Nikodema manao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe ny lanitra zany dia tsy afaka hidiran'ny olona anankiray tsy nateraka indray, ka i Davida dia nateraka indray, niova mihitsy Davida teto. Ary zay hoany na samy hafa ny Saoly sy Davida. Jereo tsara anie, raha toka niatrika ny Goliata zao Saoly sy Davida, i Goliata anie Goliata foana nde ataontsika hoe 9 metatra ny alavany, satria sy 9 kio zo volazan'ny tenin'Andriamanitra, ary ny akio tamin'izany mety mahatratra 2 metatra, dia eo amin'ny 9 metatra latsaka eo zany izy. Ny Goliata foana, raha nle fesy ny Goliata 9 metatra, ny volombavany foana, ny akanjo nanaovany akanjony foana, ny fahaizany miady foana. Fa saingy izao, i Saoly niatrika ny Goliata, Saoly tsy miova fo fa Saoly tena Saoly amin'ny maha Saoly azy. Fa i Davida niatrika ny Goliata dia efa nolazain'Andriamanitra melohan'ny fotoana fa olona araka ny fon'Andriamanitra. Zany hoe tena olona niova mihitsy zany Davida, ary tsy niady rery Davida fa i Saoly no niady rery pasteur Alvarez. Dia atraty amin'ny fomba fijerena le fahavalo hafa mihitsy fomba fijery. I Saoly naniantsika ny Davida ary mikasa mono azy, fa i Davida indray niaro hatramin'ny taranaky Saoly mihitsy. Raha ny marina ane tonga dia malalaka mihitsy ny fahefan'ny Davida teto hoe aringany dao ny taranaky Saoly, fa tsy mba nanao an'izany izy. Narova ny taranaky Saoly, tena narovany. Rehefa maty Saoly mbola lazainy olombe sy malaza ihany ny maty, mbola nataony misaona ray ny olona rehetrarehetra, ny firenena rehetrarehetra. Dia jereo tsara teto, efa nentin'le zalava ihany le lohan'ny Isiboseta. Zay ny teneniko anao tokony alelosia amen nataony Davida teo, fa tsy zany. Nalahelo izy ary niteny tamin'ny olona tao anatin'ny rekomandiny miaramilana izy manao hoe tahaka n'ilay lehilahy anankiray Amalekita zay milaza ny tena no mpitora teny somafaly ny anaovana an'io androany, ary napalahelo
nyborina ny tanana de borina ny tongany zay vao ny vonoana zany hoe nampijaliana mihitsy aloha zany de veo naantona tambony aveo azy naantona ndray teo anilan'ny kamory inona moa zany paster ndika zany teny zany dika zany any de hoe le hoe any am'le hoe le mikitikitika lay olomba ositr'andriamanitra tsika am'izao taona vaovao zao a eto zany asiako teny kely mihitsy ty pasteur na tiana na tsy tiana na ataoko hoe mpitondra fanjakana ianao na manamboninahitra raha miaramila ianao na tafika na gendarmerie-pirenena na mpitsara na mpiandraikitra orinasa lehibe na mpanabe eny amin'ny ambaratonga ambony na ty amin'ny lycée na ty amin'ny CEG sy ny maro samihafa na mpivarotra tia amin'ny tsena nanosy-be na montana na tia tsy haiko tia Montpellier na tia Nantes na tia Toulouse na zay toerana rehetra misy anao eto Québec Canada mendraikitra orinasa goavana ary manana ny maizy anao ngambany ianao am'izao fotoana zao de tena ny zavatra misy pasteur tsy maintsy manana dadana ray ara-panahy reny olona reny ny fiainatsika tadidio zao teny zao a ny fiainatsika tsy afaka mandeha rery fa tsy maintsy mifamatotra amina ray ara-panahy tsy maintsy mifamatotra amina ray ara-panahy ary zay no nadiso ny saoly iverenako foana zay tantara zay hitanao nadiso ny saoly nadiso azy dity no amaivaniny lay osotry ny fanjakana tao amin'ny Samuel lay onction royale tao amin'ny Samuel nataony tsinitsinona i Samuel novonoany daholo ndray aveo ny mpaminany rehetrarehetra ireo mpanompon'Andriamanitra mpaminantsika fa misy afo fitopolo Ahimeleka zany Ahimeleka mpisolo novonoany Saoly dolidoly de mijindratra ty amin'ny taranany faramandimby tokony hanampy an'le mpisorona izy tokony nangataka tsodrano tamin'ny mpitondra fivavahana io izy tokony nangataka ataoko hoe teny satria tadio fa ny teny eny de eo ambavany mpisorona io de tokony nangataka tsodrano ary zany ny zavatra ampitaina amintsika hoe indrindrandrindra amina taona vaovao tahaka an'izao de manana ny ray aman-dreninao ara-panahy anao any amin'ny toerana zay misy anao mangatatsodrano mety nanao tsinotsinona an'io rainao ara-panahy io ianao mety nanamaivana ny fisiny io mety sady ny fosafosainao izy mety manana ny adisona izy fa saingy zao mamelany elony mamelany zavatra anina de mandala fampiresaka de mangatatsodrano mangatatsodrano ary ao anatiny zany a ilainao amakivaky an'ity année bisextile ty zay le izy 366 jours izy nareo tamin'ny enina amby apolo sy telo mandritra nyty taona vaovao rehetrarehetra ty zany de mba andeha tsara ny fiainanao manontolo mba fiainana miaraka amina tsodrano fiainana miaraka amina ataoko hoe fitahina zany pasteur satria zay navoan'ny Saoly zero tsara fa tsy nanjary hatramin'ny farany ny fiainan'ny Saoly ozy izy ny ten'Andriamanitra anankiray atao amin'ny Jeremia toko faraika amby telopolo izy iny Jeremia toko faraika amby telopolo de ozy izy hoe eo amin'ny andininy fasivy amby roapolo izy hoe am'zany andro zany izy de tsy anoitsony hoe ny ray no mihinana ny voaloboka marikivy ka ny nifiny zanany no madilo teto zany de nisy afatra tamin'ny androny Jeremia mpaminany hoe ny dadany no nihinana vo madilo nihinana voasary makirana de nifinjanany ray zany no madilo tamin'izany fotoana zany ina moa no tiany olazaina am'zany hoe mifandray zany pasteur lay resaka ozona araka ny resantsika io zany ary zay no navoan'ny taranaka Saoly ny toe-po nananany Davida nefa tsy mba tahaka an'izany ary zay toe-po zay no tiana mba ananany tsiraray avy a miainga amin'ity taona vaovao 2020 de tokony anana an'izany toe-po anany Davida toe-po mahay mamela eloko toe-po tsy mamaly faty toe-po tsy manao otro-po tsy manao otro-po toe-po manaja ny ray aman-dreny ara-panahy zany zavatra tokony atao zany pasteur andrindrandrindra amina voalohana taona tahaka an'izao de ho hitanao fa isy tombony lehibe ho atsika zany ary nampatanjaka ny fanjakany Davida de le io lay fahendrena zay nananany io nampatanjaka ny fanjakany Davida dia io toe-po zay nananany io ary ny mahavarina de ty Davida tsy namaly faty fa nahavarina ny fahavaliny Davida saika Andriamanitra daholo no niady taminy pasteur ary tsisy fahavaliny Davida teo anoloana zany ka tsy resy satria Andriamanitra mihitsy no mijoro teo anoloan'ity Davida ty marina de marina zany pasteur Davida dia nagaga tokoa fa de Andriamanitra mihitsy niady any Davida marina nefa Goliata marina fa Davida niady tamin'ny Goliata iny fa tsy herin'ny Davida no niasa teo fa
rosoray ny baolina teo hoe rosoray ny matso teo hoe goliata izy rery fa davida niaraka tamin'andriamanitra dia nandresy andriamanitra moa mpiady mahery a andriamanitra moa dia arak'izay maandriamanitra zay tsy mety resy mihitsy a andeha alohanao izy dia andravona mikototoana notorony varavarana varahana dia miako anao narenana fena sy nrakitra tao mangingina marina tenao paster fa ny anankiray mba nisany hoe zavatra tsy nekeny davida mihitsy paster dia hoe misy olonratsy mamono olo marina dia ho afamaina am'izao hoe enao zany ty zao misy davida moa zany dia naka foana marina teny paster teo hoe isôly no nandrafy any davida naka ny davida ho adversaire fa davida tsy nandray any sôly ho adversaire mihitsy fa nipetraka foana maray any sôly na de ta hoe nanana an'izay fahalemeny a manana an'izay faratsiny zay ary i sôly ty dia napetraka davida ho ray ara-panahy foana davida dia nanana ny ray niara-nofo paster jeseny ray niara-nofo fa ny ray niara-panahy dia ty sôly anisan'ny ray niara-panahy ihany koa ty sôly ty satria nitaizana azy a na molavolana azy niforme anazy a dia nipetraka ho ray foana ary matio ty zay voalazan'le tamin'ny teny davida toy ny fony maty sôly dia nanao namorona hiry izy dia hoe i sôly ozy izy maty eo ty tiana sady maty eo ty zany hoe tena napetraka davida foana ray ara-panahy sady samby ela napetrany tamin'ny toerana mahisy azy fa i sôly ihany koa ary tsy sôly ihany pasteur fa tamin'ny taranaka sôly a dia netiny davida tahaka an'izay hoe napetrany teo amin'ny valera tena misy azy ka reto olo reto zay namono an'ity siboseta ty a dia nieritretra hoe ho afamaina dia tsy afamaina zany pasteur tsy afamaina niza pasteur manota ato anatin'ny baiboly ka tsy bebahana zany fahotana zany dia tsy afamaina zany ianao na kristianina ianao na tsy kristianina ianao na efa mpinotsotra ianao na voapino vaovao mihitsy ianao na hoe fa manana ndraikitra amin'ny asa fanompona anankiray ianao raha misy fahotana zay nataonao ka tsy bebahanao dia sarotsarotra tsy afamaina zany ianao ary zay davida araka ny teninao teo paster dia lehilahy ny bebaka mandrakariva efa ninatao anaty fibebahana ary vokatry zay fibebahany davida zay no natonga anazy nanana fitaria amin'ny fanahy masina tsy nanana fijery taka amin'ny fijerin'ny olona tsy nanana fomba fiasa taka amin'ny fiasan'ny olona fa nyaina tao ambany fitaria amin'ny fanahy masina mihitsy izy ka ny olona mieritreritra vaovao mafaly fa aminy tsy vaovao mafaly zany fa vaovao mampalahelo ty tahaka zany le tolo reto zay ohatrany hoe miaramila ihany izy a miaramila ihany fa tsy mbola nyaina tao anaty fibebahana ka ianao zay mandry an'ty ten'andriamanitra ty renim-pianakaviana ianao aza mieritreritra belehibe amin'ny renim-pianakaviana kristiana paster amin'izao fotoana zao a na ray-pianakaviana ihany koa azy miainao anaty fahotana ianao ohatrany ty lehilahy ty oa zao dia lehilahy marina tsy idirantsika lalina moa fa atsidy kely fotsiny paster firy moa ny renim-pianakaviana namono efa namono zany atao miboaka atao firy zanakao marina ane zazakely anatin'ny kibonao olona marina fa manina izy ny vononao tamin'ny alalan'ny fanafody maro isan-karazany tsy toetonganao tsy toejazo anatin'ny kibonao fa tadi tsara fa tsy afamaina mihitsy ty lehilahy ty rehefa niazakazaka tany amin'ny davida dia ianao ihany ko raha mieritreritra ianao hoe sady efa nanala zazy ianao no nanao an'ireny fanafody ohatrany hoe tsy mampiteraka hoe ndrao dia mbola tsy mibebahanao zany fa tsy afamaina ny olona na izy na izy ka mbola tsy mibebaka indrindra hoe nahafaty olona zany zavatra io zany mahafaty olona ary anaty ten'andriamanitra anakira zay paster dia misy ten'andriamanitra ohatra zao any amin'ny Matthieu 5 vakio kely vetivety paster hoe 5:22 manao hoe fiza kosa milaza aminareo hoe zay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika ho elohana amin'ny fitsarana ary nazovona anao amin'ny rahalahiny hoe olo-pony ianao dia mendrika elohana any amin'ny sinedriona ary nazovona anao hoe foky alahy dia mendrika ho amin'ny elo mirehitra hafa zany karazana famonona moral famonona toetsain'olona anankiray fanaovana teny me tena tonga dia hoe foky alahy adaly alahy vendra lahy ohatrany hoe teny ohatrany hoe izy anao teny tsotra zany hoe dia manino fa misy karazana teny tompoko mila ibebahana ary misotra an'andriamanitra misy azao fandarantahaka an'izao hoe ianao zany mety tsy namono olona directa hoe fizika mihitsy hoe namono olona tamin'ny alalan'ny tobila na tamin'ny alalan'ny antsy na tamin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana fa namono olona tamin'ny alalan'ny teninao ianao arak'izay tenin'andriamanitra zay ka dia mbola misy fotoana dia zao ibebao zany zavatra zany raha lasana bavy
bebe zany satria misy teny zany mety ray mpianakaviana anao mety misy teny nataonao tamin'ny zanakao na akivy azy nandratra anazy mety ray mpianakaviana anao teninao tamin'ny vadinao teninao tamin'ny piasanao mety misy karazana piasa anatin'ny tranonao zay nananao fahefana mety tsy eo ny ray aman-dreny fa ny ambany voatra lavitra be any de teny manevateva teny mamono ny ara-panany inona koa zay anao tsisy lavana anao tsisy milanao tsony eny olo teny tsy haiko tsony le fomba fiteny raha lasa anabavy ndao ibebahana reo karazana teny mamono moraln'olona reo fihetsika zay nisy hoe niteraka fahafatesana ra-panahy mihitsy misy karazany olona teneninao nazoto mivavaka be de niteneninao izy de rasa tsy mivavaka tsony maty hatramin'ny ara-panahy mety nisy teny mahery mety misy karazany olona zao ny pasteur vavaka foana le vadiny de zao teneny am'le vadiny ary rehefa ivavaka any raka anao de dala makany amin'ny pasteur anao de batao any mihitsy nyfandrinanao sy ny lambanao de any matory any mipetraka dana manambady zavatozany zany zavatra tenenao zany rahalahy vadinao ve de rohanao hoe lazainao fa izy mazoto mivavaka ndray no anaovanao teny marary teny mandatsa teny mamono ny ara-panahy raha mbola mivavaka any anao de misarakytsika de fa ateroko any amin'ny ray aman-drinonao ianao raha lasy anabavy andao ibebahana re karazana fitenenany reny mety misy zavatra ohatrohatran'izany pasteur izay le andalatsoratra masina za mamono olona raha fitinina le zany dia novokatry ny famonoana olona dia miteraka zavatoza be le izy pasteur Alvarez ny napalahelo moa zany ny efaran'ny taranaka saoly de matimaty fahatany tsy mba nisy hoe maty ara-dalàny matimaty fahatany tapaka ny lohany de ny sasany maty any anady de ny sasany maty ny accident de io mefy boseta io dia izy boseta ty mefy boseta misy aleny mefy boseta ndray orina kely eo de izy mihitsy no ny tenany hoe tahaky ny alika maty ozy zany hoe nanozona ny tenany izy rehefa nyseho teo ny David izy inona moa zay za tahaky ny alika maty ozy zany hoe tena tsisy valeur mihitsy zany ny fijeriny tena fatina alika zany fatina alika zay ny fijeriny tenany zany pasteur tena napalahelo nefa raha ny taranaka saoly ka ny zavatra nataoko hoe ny andrakitry ny ray aman-dreny aty amin'ny andro ny fahavelomany raha tena tia ny taranana izy zany dia tsy misy akoatry ny fijoroana ny sitrapon'Andriamanitra io ane hitanao zao ohatra hoe misy dady anankiray mbola mety madinika le zanany de mampirafy izy aloha rafy manana namana de mampirafy satria mbola matanjaka de mieritreritry ianao hoe tsisy mahita ny zavatra ataonao na hoe za mbola matanjaka de mbola afaka manao zay tiana tao nefa ianao niteraka vavitsely ianao niteraka zazalahy-kely ianao de io le zavatra ataonao io misy farany io hitondra aretina ho anao ndray andro any raha tsy bebanao nefa isy fiatraikany am'reto zanaka reto ihany ko misy fiatraikany am'reo zanaka reo inona moa reny olona mamolava misotro toko amin'ny enina maraina ka hatramin'ny enina arivo eo ambara reny misivy alina reny efa tosika fotsiny vao malala moto ny tena marina am'reny ane nisy andrakitra ny ray aman-dreniny nisy ny ray aman-dreny ihany nytao mbadika reny zany hoe mety mamolava ny ray aman-dreny na mety nanompo sampy ny ray aman-dreniny de zany mahatonga an'ireny le hoe aty aoriana mamolava le taranaka na de io le resaka fantsana tsy fisimbola taranaka mahantra velona io tena marina io nisy andrakitra ny ray aman-dreny io pasteur misy position an'le ray aman-dreny zany tsy mipetraka tsara araka sitrapon'Andriamanitra de zay position zay namotika fiainana tanora be dia be mihitsy satria ny ankizy tsy ho ankizy foana fa mialehibe de nefa ny dia zava-dozo anateraka izany rehetrarehetra zany fa raha mandray position tsikitsika ohatra tahaka ny Abrahama tahaka ny Davida de izy moa nojoko an'ireo tombontsoa rehetrarehetra fa de nitaranaka faramandimby any i Abrahama ny tahin'Andriamanitra de tahiny Isaka nandray double portion satria nandray ny lova avy tao amin'ny Abrahama izy kanefa izy ko de no tahin'Andriamanitra ihany ko rehefa soavana be izy de avy eo nipita taty amin'ny Jakoba sy Esau le izy ary jereo tsara ny tantara fa na de Esau aza na de Esau io aza mbola tsy voaresaka moa tantarany Esau fa Esau de lasa firenena lehibe taty aoriana nanana ny maha-izy azy na de tsy nandretsodrany mivantana avy tamin'ny Jakoba azy fa ozona ny azy no manao hoe ianao de anompon'ny rahalahnao de nisy karazana sompotsompona tsodrano ihany voarainy Esau ka nahatonga ny taranaka Edoma natanjaka de natanjaka be taty aoriana taty zany pasteur Alvarez dia
sationany am'ireo reo taranaky ny arabo maro be am'izao fotoana zao a de misy avy am'ireo taranaka esao zany hoe tena matanjaka zany e matanjaka ka ny zavatra iainantsika am'izao vanim-potoana zao dia fitarany zany a de ho an'ireo taranaka faramandeha ary zany no anentanana ny ray aman-dreny ny tanora rehetra hoe ndao hivavaka e ndao anomboan'andriamanitra hoe fanapahan-kevitra io aza mangatakandro anapahana hevitra zao zany ny tena ora ny fanapahan-kevitra tsy hoe andro a fa ora ny fanapahan-kevitra ora ny fanapahan-kevitra ary zay ora ny fanapahan-kevitra zay a tsy rapitsona raha fakapitso fa am'izao tsy haiko mifiry anao mandeha an'ity fandaranty am'izao fotoana zao mety amin'ny valo sy efa aly ianao zao mandeha an'ity fandaranty zao zany ianao mila manapa-kevitra mandray an'ity na amin'ny enina sy efa maraina zao de zao zany tena mila manapa-kevitra ry aralasy anabavy do hivavakantsika hisaotra an'andriamanitra pastera raha eo amin'ny anaran'i jesosy misaotra anao zay ny amin'ny fianarana ny teninao samoela faharotoko faefatra teo iny a tena nafinaritra tompo satria ianao an-trano mametraka ny teny ambaba ny mpanomponao a hitondra aina sy fahasoavana hitondra famonjena ho an'ny fianakaviana ary za eto andriamanitra mifora ho an'izao fianakaviana zao a tanora ray reny dada mama ankizy madinika mety hoe mbola tena mahatsapa ny tena no voafatotra voageja misy karazana ozona mamatotra azy a am'izao fotoana zao mananapahana sy anangotana zany hatrany fotony amin'ny anaran'i jesosy misy fiainany olona tena voafetra tompo zany hoe tsy afaka mihoatra noho io fiainany am'izao fotoana zao io kanefa ianao de mahay mihoatra lavitra noho zay rehetra iverina sy angatanay nefa ohatrany hoe tsy tanteraka aminay zany teny zany reny ny manambara fa misy asana devoly misy fanahy pitapita ato anatin'reto olonreto noho izany de tapahako sy ravako amin'ny anaran'i jesosy zany a ianao andriamanitra ao nikasika manokana n'izao mpanomponao zao a amin'ny anaranao jesosy kristy velona sy manan-kery avany nazareta amen amen ny tompo hitantsika tompoko a mahereza daholo tompoko veloma tompo manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'i jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tomposaina sy atodotry ny pasteur rantiary malala heritina davidson sy ny pasteur tovina rivo tsy marivona manasantsika rehetra tompoko